Fifanarahana vaovao eo amin'ny sehatra ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny sehatra ny fandrarana no vita sonihiny ministra Jules Canada sy Andriamato Idfast ministra ny varotra iraisam-pirenena kanadiana no nanatanteraka izany fanaovan-tsony mpiara-miasa izany aorianan'izao dia azo eritreretina fa hitondra tombotsoa ho an'ny be sy ny maro ity fifanarahan-piara-miasa ity. Nataosy tao Andriamato Jules Canada ministry ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika sy Andriamato Idfast ministry ny varotra iraisam-pirenena kanadiana ny fifanarahan-piara-miasa mikasika ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny fandrarana eto Madagasikara. Tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tetsy Anosy no nanaovana izany lanonana fanaovan-tsony izany. Fiarana miasa ohatran'izao dia zavatra misy tombotsoan'ny malagasy fa tsy afiniko fa nisy sindrom-peo nataoko taminy tany amin'ny izay goafanena amin'ny resaka QMM zany hoe ny tombotsoantsika malagasy mba jerena kely ny impact environnemental ireo industrie ireo sy ny fanatsarana ny ino moa zany ny redevance aty amintsika. Laza moa Andriamato Idfast ministry ny varotra iraisam-pirenena kanadiana fa efa mahatratra amin'ny $7 miliara amerikana ny vola ampiasain'ny firenena ity eto Madagasikara ary ny sehatry ny fitrandrahana ny arena kibon-tany dia ny tetikasa ambadiviny lehibe indrindra. Marina ny gouvernemanta kanadiana ihany koa nefa ny fampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana ny fanajariana ny ara-tsakafo ny fahasalamana. Mbola hijery sehatra hafa afaka ampiasaina vola sy tetikasa fandrarana ihany koa nefa ireo kanadiana. Dingena manaraka aorian'izao fanaovan-tsony izao ny fandiniana lafiny ara volavolan-dalàna an'izao antota-taratasy nataosiny izao mba hirisian'ny mangarahara sy fiara-miasa madio eo amin'ny firenena roa tonta.